Anio alahady 20 ny volana janoary havana dia alahady hitondranam-bavaka ny mararoditra manerana ny sahany FJKM. Ary mbola anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Dia idiran'Andriamanitra ry havana miara-mitsangana isika. Ny salamo 7:30 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9 no ndeha idirantsika ny tompo ry havana. Salamo 7:30 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ny tenin'i Jehovah no nanaovany ny lanitra ary ny fofona ny vavany no nanaovany ny amaroany rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra izy. Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizany izy. Aoka hatahotra ny Jehovah ny tany rehetra, aoka hangovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Amen. Tompo mpandahatra indry, mpanao izao rehetra izao, dia iraina eram-bo eran-tsaina. Raha ivavaka isika ry havako, mahefa ny zavatra rehetra ianao tompo ao, ka raha misy zavatra tianay hatao dia antsoinay ianao mba ho vita izany, satria izay tsy vitanay ianao no manao azy. Ary matoa zavatra iray vita tompo ao, satria mahefa ny zavatra rehetra ianao, ka vita soamantsara ny zavatra iray dia teo ianao ny asa nanao izay tsy hainay. Misaotra Andriamanitra. Tsy vita araka ny tokony ho izy tompo ny zavatra iray, na dia to vita aza
nefa tsy niantsona ny anaranao, tsy niantsona ianao lay imanao ny zavatra rehetra, dia tsy ho vita araka ny tokony ho isy zany. Dia irainay ianao Andriamanitra, fa Andriamanitra mahefa ianao, ary raha ianao no miasa dia tsy maintsy mahefa, tsy misy mahasakana ny fiasanao. Jesosy, na fahafatesana aza risinao, tsy misy mahay zany, mahay ny zavatra rehetra ianao. Ry fanahy masonao, misaotranao, manolo-tsaina nay mandrakariva, tario amin'ny sitrapony ray izahay, nao ray zanaka ry fanahy masina ny dera sy ny Lazaro ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay lohan'ny fiangonana. Amen. Afaka mipitraka isika ry havako. Inoy amin'ny fanajana ry havako malala ary eritrereto lalina izao sitrapony Tompo izao zay tiany hivelomantsika. Amin'ny anaran'ny Tompo, ireo 12 lahy ireo dia inrahiny Jesosy ka nodidiny hoe sitrano ny marary, diovy ny boka, efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalina zay mandeha araka ny lalàna Jehova, sambatra zay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry sitrapon'Andriamanitra no rerentsika teo ry havana. Sitrano ny marary, diovy ny boka, efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona araka ny Matitiko 10:9. Tsy mbola vitan'ny fiangonana ny mitsabo ny marary maimaim-pona ry havana. Ary sika ary indraindray tsy mahavita manampy ny marary maimaim-pona, dia tsika hifona amin'ny Tompo ry havana, ivavaka isika. Jesosy raha tetỳ an-tany ianao dia nanasitrana maimaim-pona, eny nanangana ny maty maimaim-pona aza. Eo alohan'ny sitraponao nilaza taminay sitrano ny marary, diovy ny boka, efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona. Mifona aminao zay Tompo. Mbola tsy vitan'ny firenena maro ny mitsabo ny marary maimaim-pona, nefa zany no anrahanao. Eny na ny fiangonana azy amin'ireny dispensaire reny, mbola tsy vitan'ny fiangonana ny mitsabo marary maimaim-pona. Indraindray aza Tompo lasa atao fitadiavam-bola izy reny. Mifona Tompo, mamelany elokay. Toro herinao sy ny saina avy aminao zay Tompo, mba hahafahanay hitsabo maimaim-pona zay marary. Andriamanitra, tsy vitanay ny sitraponao, mamelany elokay amin'ny fahotany rehetra. Tompo mamindra fo, Tompo mamela heloka, manolo tena aho ka ny eloko rehetra mba sasaonao avokoa. Rahalahiko sy anabaviko amin'ny Tompo, raha vonina hanampy ny marary maimaim-pona ianao, fa tsy ila tambiny amin'izy ireny, ary ny fona tamin'ny fahotanao rehetra, mamela ny eloka amin'ny Tompo ry havana. Dia iara hitsangana isika andray ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho antsika. Miara mitsangana isika ry havako. Hoy ny Tompo mamela ny helontsika, satria ninoanatra ianao ka nanitry tena teo anatrehako, izaho efa nihaino hoy Jehova. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisinao ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Mety aho madiova ianao, rahalahiko sy anabaviko ao amin'ny Tompo, amin'ny fiadanana no hitondrananareo, ary amin'ny fifaliana no hivoahanareo fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny Tompo midera azy. Sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova ika ary tsy misy hitaka ny fanahina. Amen.
ny fasana sy ny fiainatsita indro efa resinao sambatra ao. Ambarao riavana ny finoana ny tompo havaozy ny fanikenao ny finoanao azy. Ny alala ny fanikempinoana laharana fahatelo na ny fanikempinoana araka ny soratra masina no tsika manambara ny finoantsika riavana. Minao Andriamanitra fotoa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fianara, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka kamikamitindra ka ho manatrizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana antsika fa fombolam-panota isika dia maty ao Jesosa Kristy. Mino am Jesosa Kristy zany lakokalakitsika ao. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamanina arafiaina. Izy dia tsy miova mahaselo ary manatrizay. Mino ny fanahy masina amiko. Izy no manamara fanatsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany manao-fambatisa-tsika ny izao tena iray. Ny fandresena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tombo ampitombony ny finoanay. Amen. Mazao toerana riavako. Mialohan'ny hitsanganan'ny tompon'anjara amin'ny tanora sy ny ankizy na ny sekolelahady dia ny hira 7:752 no iraintsika riavana ny devoly andosiro ny ota ialao.
fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika ry havana amin'ity andro anio ity. Ny soratra masina izay akatsika fampianarana dia amin'ny ity alahady hitondrana mibavaka ny marary hoditra ity dia hitatsika ao amin'ny filazantsara marika toko voalohany 9:20 tapany 2. Ndenge raha tsika mamaky izany soratra masina izany, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Tantara anankiray ato amin'ity soratra masina ity ihany no alaitsika amin'izany fangatahana nataon'ny marary anankiray nanantona an' Jesosy, lehilahy anankiray izay nanantona an' Jesosy, feno ny abokana izay ambarantsika fa marary hoditra. Eto dia tsy nisalasala ity lehilahy ity, nanantona an' Jesosy satria mila famonjena izy. Ary raha ny marina ny amin'ny tantaran'izany abokana izany tamin'ny andron'ny Jiosy fa izay dia tsy miazo miara-monina amin'ny olona salama na ny madio. Fa ity lehilahy ity kosa ry havana dia nanana fahasahiana, fanetretena. Raha vao nahita an' Jesosy dia tsy nisalasala izy, namenatra izy, nanantona an' Jesosy rakizy, fa tonga dia nandohalika teo anatrehan'i Jesosy izy satria nitady famonjena, nitady fanadiovana. Ary nangataka izy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Rankizy sy tanora, sao tsika mieritreritra hoe zahay ange ka salama ary madio, ka inona ny fandraisan'izany ataka nataon'ity lehilahy ity izany amin'izao alahady izao ho anay. Fa izao isika dia heniky ny abokana ary maloto satria mpanota nanao ratsy. Aretina izany, fa tsy ny abokana hita maso ihany akory no eritreretintsika, fa isika indraindray dia boka ny fahotana. Inona ozy ianao? Ny teniteny ratsy izay ataontsika, ny laingalainga izay ataontsika, ny alatra izay ataontsika, ary ny fitaka izay ataontsika. Maro be sy ny sisa, fa reo no ohatra omenantsika abokana zany, aretina zany, loto zany. Koa ankehitriny ary dia taomina isika ankizy tanora tahaka ity boka izay nanantona an' Jesosy ity, nanana fanetretena. Hangataka amin'i Jesosy famonjena, hangataka amin'i Jesosy fanadiovana, satria maloto isika, heniky ny fahotanitsika. Ary zany zavatra nataontsika izany, zany fahotana nataontsika izany no endrika abokana mahazo atsika ety amin'izao tontolo izao. Koa andeha ary sika mba hitalao eo anatrehan'ny Tompo ny amin'ny fahotana izay nataontsika hialantsika mba hanadiovan'i Jesosy antsika, dia hiteny tahaka ity boky ity hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Izany raika izy no hitaomana antsika amin'izao andro izao, koa mangataka antsika tsy ho menatra, satria Jesosy dia mpamonjy mora azo amin'izay rehetra angatahantsika aminy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola hiary hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny fitantananao, ka mbola nomenao fotoana
ny arahana ny vavaka teto ary nomenao fotoana mba iresahana aminao na dia tanora sy ankizy azy zahay dia ampafantary mandrakariva ny teninao satria ny teninao dia efa nilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay koa matoky izahay fa mpiainy vavaka ianao Jesosy ary mahay manadio anay koa mangataka aminao zahay raha mety ianao dia mahay manadio ahy amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany amen. Mialohan'ny hitsanganany taribavaka sy ny hamaky ny tenin'Andriamanitra riavana dia iraintsika ny hira 700 andininy voalohany misy maro antsaha mitaraina mitondray baiboly re. Famakina ny teny soratra masina sika ry havana milo amin'izany dia hiaraka hifavakintsika. Ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra indreto izahay mpanomponao no arianao asan'ny tananao mbola tonga eto indray eto amin'izao tempolona masina izao amin'izao fotoana izao indreto izay tafavory eto ianao no mampiray sy mampavory anay eto ankehitriny izay tonga amin'ny fotoana makina sy henoana ny teninao rehefa nainao masina tsara indrindrany anokatra ny foamampananay ahaizanay mandray sy mampitoetra ary mampiorina izany teninao izany eo anivon'ny fiainanay ka tena hananjara toerana lehibe hanapaka sy hampiorina ny finoanay ny teninao dia ampelatananao mamakinay ny teny raha mbola hotoriana aminay izany dia fanainao masina anokatra ny vava-mpanomponao so aminay rehetra izay miaino mba tena hoe izay tianao ambara aminay no voalaza dia angatahanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Amaky ny teny soratra masintsika, izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 5:20 dia manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 5:20. Isaia toko 5:20 atomboka hatramin'ny 7:10 ka mitsahatra hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indro izao mahalanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza fa mifaliako kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary amin'ny Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olony ho firavoravona dia ho faly amin'ny Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko ary ny feo mitomany tsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia ny zaza minono aza dia tsy ho fohy andro ary tsy hisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny. Fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona aza. Ary ny mpanota aza dia hahatratra 100 taona vao hozonina. Anao trano ny olona ka hitoetrao ary anao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy anao trano hitoeran'olon-kafa izy na amboly zavatra ho an'olon-kafa fa ho tahaka ny androny hazo ny androny oloko. Ary ireo voafidiko dia hanara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka fa taranak'izay notahiany Jehova ireo ary terany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Ny ambodisy ny zanak'ondry hiarakomana
ary ny liona hihina mololo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no fihinany, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy ho Jehova. Amen. Mbola hotezantsika amin'ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika araka amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Lioka toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia rahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiovy ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy, tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy, fa mandehana hoy izy misy amin'ny mpisorona ka manatera ny fahadiovanao, araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo, fa maika ny elo bebe kokoa ny lazana, dia niangona ny vahoaka betsaka iaino azy sy hositraniny tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ho faranantsika ny vaky teny, izany dia ho hitanareo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 12, andininy 12 ka hatsahatra hatramin'ny 17. Asan'ny apôstôly toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera dia nanao hoe, ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenan'ny Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany dia nakany an-tranon'ny Maria renin'ny Jaona izy, izay atao hoe koa Marka izy. Ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Rôda nakeo iaina. Ary rehefa nahalala ny feon'ny Petera izy dia tsy namono vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona ao am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny tompo rariny, fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany, fa Petera nahatra nandondona ihany. Ary rehefa novoainy dia nahita azy ireo ka talanjona, fa izy nanofatanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahany tompo azy avy ao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy, ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nakany amin'ny fitoerana hafa. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, anokenao ny fahamarinana. Amen. Ry fanahy mpanazava, miandrandrana aho zay mba ho fantatra i mazava izay lazay ny teninao. Fitsanganana irantsika izany hery izany, hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra avy amin'ny tompo ry havana amin'ity
alahady itondranam-bavaka ny mararoditra taona 420 ity dia ny filazantsara araka ny Luka toko 5 fa ny andininy horaisitsika ny andininy 12 sy ny andininy 13 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanindry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova hianao. Ary ny abokana niala taminy, niaraka tamin'izay. Amen. Lohevitra banjintsika amin'ity volana ity ry havana dia ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Andriamanitra dia manana fahefana handresy ny aretina rehetra. Manana fahefana handresy ny aretina rehetra sy ny sarotra rehetra lalovantsika ny Tompo. Satria mahefa ny zavatra rehetra izy. Raha izy no miasa ry havana dia tsy maintsy ho vita ny zavatra anankiray. Dia hojerentsika ny hoe manana fahefana hanasitrana handresy ny aretina ny sarotra ny Tompo. Araka ity perikopa hoalazantsika ity ry havana. Ka nitakiny amintsika ry havana dia zao, antsoina isika hiankohoka aminy sy hitaraina aminy. Hoy ny andininy 12. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy io dia niankohoka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ny nataon'ity boka ity ry havana voalohany dia zao, niankohoka ary nitaraina. Le Tompo mahefa ny zavatra rehetra ry havana dia miantso atsika hiankohoka aminy, hitaraina aminy, dia hita famonjena isika. Indraindray ry havana ny olombelona dia diso zavatra hiankohofana ary diso zavatra hitarainana. Ohatra fotsiny, tsy hoe diso ny mitaraina amin'olombelona tahaka atsika. Tsy diso ny lazaina koa ve fa tsy diso ny miankohoka amin'olona anankiray. Miankohoka amin'olona anankiray manka dia izy no asandratra, izy no ampitoviana amin'Andriamanitra. Diso zany ry havana. Zay fa adisontsika amin'ny zavatra iankohofana zay. Misy ary miankohoka amin'ny vodahazo, miankohoka amin'ny vato, miankohoka amin'ny doany rano, miankohoka anjaranareo manohy azy. Fa ity rangaha-boka ty kosa, Jesosy niankohofany ry havana. Misy mitaraina amin'ny vodahazo, misy mitaraina amin'ny vato, mitaraina amin'ny rano. Fa ity boka ity kosa, Jesosy nitarainany. Ry havako, tena mandre ny fitarainantsika Andriamanitra. Raha mijeritsika Exodosy toko 4, efa reko ny fitarainany oloko, ary efa nidina zao hamonjy azy. Tena mandre ny fitarainantsika Andriamanitra ry havako. Fa ianao zay miankohoka sy mitaraina amin'ny zavatra hafa, diso zavatra iankohofana ary diso zavatra hitarainana ry havana. Fa ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny tokony iankohofana sy hitarainana. Ry havako, rehefa mandalo ny mafy ianao, iza no iankohofanao, iza no hitarainanao. Tamin'ny asan'ny apôstôly taritsika ry havana, Petera rehefa nosamboran'ny Heroda, le vahoaka nivavaka tamin'ny toerana anankiray, avy ny Tompo naka ny Petera tamin'ny alalan'ny anjely, ka ny fiambenana voalohany, fiambenana faharoa,
ary tonga mivavahady vy ny sokatra ho azy. Mahay ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo ry havana. Fa ny loza dia zao, olona efa mitoka mbavaka ry, rehefa tonga roda, zazavavikely roda, hoe petera mantondonao, sy nino izy rehefa tena petera zany, versainy ianao, anjeliny zany, nefa nisy foto-bavaka amin'io ry havana, ny hamohan'Andriamanitra ny petera. Ndraindray tsika tahaka izany ry havana, mety miankohoka amin'Andriamanitra sy mitaraina amin'Andriamanitra ihany, fa tsy mino. Ary zay ny fiainam-panahy hafahafa mitady efa hiditra amin'ny fiangonana ry havana. Olona miankohoka sy mahay mitaraina amin'Andriamanitra nefa tsy mino. Efa nafahan'ny anjely petera avy tany, mandondona ambaravarana, efa miteny roda kely fa petera zany mandondona zany, henoko ny feo. Ozy re zay mihidy an-tragno mivavaka hoe versainy ianao, anjeliny zany, ka ianarany fotsiny mivavaka fa tsy mieritreritra petera ho avoka kory reo olona reo. Fa noho ny tonga petera dia gaga teo fotsiny. Ndraindray tsika tahaka izany kory havana. Miala avy any an-tragno atsika andeha ty am-piangonana, ohatran'olona andeha hiantsena fotsiny. Fa tsy mieritreritra hoe iona amin'Andriamanitra, hanova ny fiainako. Tena miankohoka amin'Andriamanitra ve isika rehefa manatona fiangonana ry havana? Ary tena handeha hitaraina amin'Andriamanitra ve? Mieritreritra tsika miainga avy any an-trano ka andeha hamonjy ny tempolin'Andriamanitra. Miantso anao tena hiankohoka amin'Andriamanitra ry havana, andohalika aminy ary hitaraina aminy, fa tsy ho verimaina. Tompony hanasitrana anao, fa tsy rehefa isy mandidy izy amin'izany, fa manana ny fotoanany izy hanasitrana anao. Ny manaraka ry havana hitantsika amin'ity perikopa ity, dia hoy izy ilay boka hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy, amin'ny andininy 12. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, fa antsoina isika hatoky fa mahay Andriamanitra. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Izany fahaizan'Andriamanitra zany ry havana. Mahay ny tompo, fahaizan'Andriamanitra zany ny tokony hampatoky atsika amin'ny fiainana ry havana. Na dia ndraindray mandalo ny sarotra tahaka ity boka ity aza sika, tahaka anareo zay manatrika eto, anareo boka eto manakavaly, matokisa ny fahaizan'Andriamanitra ry havana. Na dia mandalo aretina sy zavatsarotra sika, aoka hatoky. Antsoina isika araka ity 12 tapany farany ity, hatoky fa mahay Andriamanitra. Ry havako, fahaizan'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Nalatsaka tao amin'ny lavaky ny liona ny mpino azy ry Daniel. Nahoana ny vavan'ny liona ry havana? Ny kombona. Lafaoro moa tsy resahana intsony, na volo ara tsy ny rehetra. Mahay Andriamanitra ry havana, ary tsy misy mahasakana ny fahaizany. Na dia alefa amin'ny tany efitra aza anao, hain'Andriamanitra mamelona anao. Na dia mandalo ny sarotra aza ry havana, mahay Andriamanitra, afaka mamonjy atsika, afaka manasitrana ny aretina rehetra izy. Matoky fa mahay ny tompo zay nahary anao ry havana. Jery fotsiny ny vatanao manontolo ry havana, hatramin'ny ratsan-tongotra, hatramin'ny volo, tsy ho gaga venao ry havana amin'ny fahaizan'Andriamanitra. Ary zay no mba hereziko atsika eto manakavaly. Eny mba hereziko anao na aiza ka mandalo ny mafy, mandalo ny tsy ampoizinao, azakivy ny zavatra tsy ampoizina eo amin'ny fiainana. Fa matoky antsoina ianao androany, hatoky ny fahaizan'Andriamanitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra, hainy mamelona anao, hainy mitantana ny fiainanao. Matoky ny fahaizan'Andriamanitra ry havana, matoky ny fahaizan'ny tompo. Ry havako, gaga ny mpianatra indray mandeha rehefa nandalo tafitra. Hoy izy hoe mitsara,
dia nitsahatra nitafitra velom-panontaniana hoe lehilahy manao ahoana rety fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy, ny habokana aza eto ry havana nanaiky an' Jesosy niala tamin'ity boky anankiray ity. Tena matoky ny fahaizan'Andriamanitra ve isika ry havana? Za ry havana raha voatendry tamin'ity homony manakavaly ity, zay no itokiko fahaizan'Andriamanitra zay ny antsoa. Antsoina isika ry havana amin'ny fiainantsika andavanandro, hain'Andriamanitra ny mamelona atsika, hain'Andriamanitra ny mitondra ny fiainantsika. Matoky ny fahaizan'Andriamanitra ry havana. Fa ny fahaizanao na inona diplomanao tsy mankaiza eo anoloan'ny fahaizan'Andriamanitra. Farany ry havana dia tsahatra mahefa ny zavatra rehetra ny tompo ka antsoina isika hatoky ny tanan'Andriamanitra. Antsoina antsika ninona ry havana? Mafimafy ry havana fa tsy henoko. Hatoky ny tanan'Andriamanitra ry havana. Tsy misy zavatra iova amin'ny fiainan'ny olona iray na amin'ny tanànan'ny olona anankiray na amin'ny firenena anankiray ry havana raha tsy eo ny tanan'Andriamanitra ilay mahay ny zavatra rehetra. Hoy ny 17 iverenako vakina ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiova ianao, ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay. Amen. Antsoina isika ry havana hatoky ny tanan'Andriamanitra. Ary ary amin'ny Isaia miteny hoe ary lanitra vaovao sy tany vaovao aho ka tsy ho tsarovana intsony ny taloha. Maro ny taloha mila hadinoana ry havana. Raha ny Isaia zay novakitsika teo 5:17 ary lanitra vaovao sy tany vaovao aho hatsangako ny rava ka tsy ho tsarovana intsony ny taloha. Zany ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra ry havana. Miantso ny Israely tsy ho manimanina ny taloha akory fa lanitra vaovao sy tany vaovao. Ity boka ity ry havana rehefa avy nanilitra ny tanan'ny Tompo lasa nandao azy ny abokana. Ka tsy ny sainy ray mbola hifikitra amin'ny hoe boka izy hadininy aza izany abokana izany noho ny tanan'Andriamanitra. Rahalahiko sy anabaviko amin'ny Tompo, tsy misy maharombaka ny eo an-tanan'Andriamanitra. Izaho no mitantananao amin'ny tananankavanan'ny fahamarinako, hoy ny Tompo. Ary Jesosy rehefa nialaina ry havana, hoy ny teniny hoe raiko eo an-tananao no tolotry ny fanahiko. Hatramin'ny fialanaintsika ry havana, hatramin'ny fialanainantsika fahafatesantsika apetraho amin'ny tanan'Andriamanitra mahery ny mombanao ry havana. Apetraho amin'ny tanan'Andriamanitra mahery. Ka ny tanan'Andriamanitra ry havana no hivimbina anao hamakivaky ity taona 2024 ity sy ny hoavinao rehetra. Ka ny sarotra no lalovanao aza ho adininao ry havana. Fa mahery ny tanan'Andriamanitra, tsy misy mahasakana ny fiasany. Antsoina ary sika ry havana hatoky ny tanan'Andriamanitra zay mitantana antsika amin'ny tananankavanany ry havana. Matoky isika ny tanan'Andriamanitra zay mitantana antsika amin'ny fiainantsika ry havana. Eto ampamaranana ry havako, telo ny afatra zay nampitaina ho antsika. Dia izao, aza diso zavatra iankofana sy hitarainana. Ka vato ve no andeha iankofanao sy hitarainana? Ale tahaka ity boka ity ry havana. Lasa izy niankohoka tamin'i Jesosy sy nitaraina tamin'i Jesosy. Tsy verimaina ny fitarainantsika ry havana, fa midin'Andriamanitra mamonjy antsika. Ny manaraka ry havana, matoky ny fahaizan'Andriamanitra. Mahay manadio ahy ianao. Hain'Andriamanitra ny mitondra anao ry havana. Hain'Andriamanitra ny mampandresy anao amin'ny sarotra ry havana. Aza miankina amin'ny fahaizanao ry havana. Fa
fantsiananao hatoky ny fahaizan'Andriamanitra ary farany riavana matoky ny tanan'Andriamanitra mitantananao riavana fa tsy misy vanona ny fiainantsika raha tsy eo ny tanan'Andriamanitra mitondra antsika fa hoy izy indro aho mitantananao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako. Amen. Ivavaka antsika riavaka. Tompon'Andriamanitra ray tsara indrindro, mahay ny zavatra rehetra ianao ary manana fahefana handresy ny aretina sy ny zavatsarotra rehetra. Ka nantsoinao izahay hay iankoka sy taraina aminao. Ka raha miainga avy any an-trano izahay ho any am-piangonana, hatsiaro tokoa fa andeha iankoka sy hitaraina amin'Andriamanitra. Ao an-tokantranonay dia anao no iankofanay sy hitarainanay. Mampianaranay Tompo fa maro ny olona diso zavatra iankofana, vato, vodazo no iankofana sy hitarainana. Ianao lay mahay ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra, tokony iankofana sy hitarainana. Tompo, ataovy matoky ny fahaizanao izahay. Hainao ny mahatanteraka zay nofinofinay. Hainao Tompo ny mampandresy anay ny sarotra rehetra. Ataovy miaiky ny fahaizanao izay Tompo. Efa firifiry moa Tompo tampimbava tamin'ny fahaizanao nitondra ny fiainany rehetra. Tahaka ity boka zay nanatonanao ity, natoky ny fahaizanao Kristy, raha mety anao mahay manadio ahy. Tompo, aza vela irehareha amin'izay mety fahaiza-kelinay izahay, fa tsy ambafiry ny fahaizanao izany. Matoky ny fahaizanao izay Tompo ho an'ny mararoditra rehetra amin'ny fiahina azy ireo. Tompo, mampianaranay koa ianao lay mahay ny zavatra rehetra, hatoky ny tananao Andriamanitra mitondra izao rehetra izao. Raha miala amin'izao tontolo izao, miala amin'ny firenena anankiray, miala amin'ny olona anankiray, ny fitantananao Tompo, tsisy zava-banona ny fiainany. Fa matoa ny fiainanay misy zavatra mety Andriamanitra ao ny tananao miasa, tananao tsy hita maso. Ataovy matoky izany tananao izany zay Tompo, ka na dia mandalo efitra sy zavatsarotra aza, ny tananao mahery ny ankinanay. Rainay eo zay ny an-danitra. Masina ny anaranao, ho tonga reny fanjakanao, atao reny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mianinana sahaza anay, ary mamerany kai tahaka ny namelana izay netoka taminay. Ary azo mitondra ny amin'ny fangabana fa manafany amin'ny daratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay. Amen. Amaram-parana izao fotoam-pavahana zao isika riavako. Ianao ianjadiam-pahory marobe, tsy misy hazavana, fa toy aizimbe no mandrakotra ny fiainanao, ka mila ho kivisia mofo. Jesosy ny fiainana tolotro anao. Ampitsanganana irantsika ny firana fanampy ny 7 andininy 2 riavana. Miara-mitsangana isika dia andreny tsodrano aorinan'izay.
raiso amin'ny finoana riavana izao tsodrano tononona somena amin'ny anaran'ny tompo izao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Masoandro tsy mba hamelanao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Petrikisika riavana, mivavaka mangina, misaora an'Andriamanitra riavana. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.